Wala magkasitakan ng Wala resip. din sa dito. Wala din sa Paano ito. binautunan? So that is ulang magandang no din pa. Hindi na no harap ka na dali din pa. Palalat sa sila. Hindi na ko pa din pa. Hindi na wala dia mo ba sila. Hindi na wala di kama na mga. Kami ang sunod-sunod ito ditweran tindahan. Nanti na sa tukfatsmis di suanzare kasabayitan ko na ito. Mitinin ang lahat kira na itaraya ko. Ang pinahap siya matinahitan ko na ito. Misoto ko. O katinawispan amas panais ko ito roh. Parwisya sa demonya res pa. Kamanong kain na fiya na mabunda itaraya. Misoto ko pa. Sorga na naman ito fa anruang nandro anniversary ni Mama Nareo. Amen ba? O masih sekitar mga kasi. Dire fan-fandin gisan zetan ramtan de amnasan mga tsikatunan zin. Zin ya na barnas de pemrag. Ito na procreation de zan. Yalagan katu sabihin mama niya. Kain Jesus Amen. Jadi mangit dengan sekali-kali saya nari famra na usnoya raswani balas de pastera minta oleh ba arabe tsikaiza wet gamba arasitra ko vava kazonte na kado volon tsara Amen. Kanin lu sipika dukunom jene wala nila kudre zai kois Amen. Basa tsikizi bai tsanga na bai vava ko wana sekali-kali Zamin pemamisyan faswang na si Bafandres na rin tamnyalan. May pamahang sikarun mit bana sa revelasyon, pampenar, pangitsin. Kasi naman sila na vince na dindin mo de mamela el. Aris ko fa mamela el kanofo. Mismo sa sanin mitwe nasa naman to kung turtin ito na mit mis taste. De mamela na no kasi na taste no ni turtin. Kandon sila may baba kawan ni niya. Pamanasa daw siya mama isang ka ng tiya doon kinitya ito kay ko ito
resaka fiangonana andao mba atombotsika aminazy taninatsika mba hivavaka ho anazy tsika raha eo amin'ny anarany Jesosy mivavaka zay toko an'izao mpanompo avinao zao ianao amelany eny anadio azy amin'ilay ranao soa ianao Jesosy ary hitany ho aviny hitany ara-panary hitany ministera mpanompono hitany ihany koa anao tompo rehefa soavana zay napetraka ao anatinao ampitomboanao no ampivelarinao Jesosy eo mivavaka zay mba tena ho feny fahasoavana izy feny fahasalamana ny andro rehetra zay mbola iainany tompo ao ampitomboanao ary omenao hery sy tanjaka mandrakariva ampiasao mihoatra izy tompo ary kaseo koa ny fiainany mba ho izy fiantraikany foana ny manodidina azy ambaranay Jesosy fa vehivavy voatany izy mandresy izy ary feny ny voninahitran'Andriamanitra misaoda tompo malala amin'ny anarany Jesosy Kristy amin'ny anarany Jesosy Amen. Ini nandek saya dan literal. Ka satria mo androany tsika hianatra lesinao hoe fantany momba anao sy ny manodidina anao dia mba teko ho fantanao aloha ny momba anao tahin Jesosy ianao 30 mars l'anniversaire dia ny zavatra tsy tiako tsy tiako le omena cadeau cadre reny raha nome cadeau raha ianao tsy cadre mihitsy ny amena tiany pointirany costar koa 52-36 52 ny eo ambony dia 36 ny any ambany dia ny kiraro anaovako 44-43 somary ohatrohatr'izay ihany mako eo tahiny tomponareo rehetrarehetra teny firavaka tiako firavaka volamena za tsy dia tia gâteau tanigny madama paly gâteau miorakoraka am'izy fo tiako mihinana izy tsy dia malanja amen tiany fitaovana tiako fiara nazy miorakoraka io e dia mba ataova amen izy tsy raha maizy tahiny tomponareo e sambatra ny riavana n'olona manana ray aman-dreny miara-panahy sy mbola gène amen sambatra nareo zay tenenany tompo amin'ny alalany tsetatetatsiaritra zay fa zay amin'ny cadeau ny maman rehefa veo dia afaka manatona ambany kerinareo anazy fa mba misanisany fotsiny za hoe nazo procuration hoe tsy ny sisy izy ny ataontsika rehefa veo izy no arabaitsika mendrika ho anazy kosa zany amen ny zavatra asainy tompo ampianariko anao androany dia hoe fantaro hoe iza ianao sy ny olona miara-dalana aminao ny olona manodidina anao zany ilaina mamantatra an'izany betsaka ny rehefa magnisany problème amina couple tsy mifankafantatra tsy mifankafantatra ny couple ohatrany hoe lasotra ny fampidefidefilieny izy foagna zany nagnazavatsika fa ny fotoana ny fiatsaram-belatsia amina couple dia ny fotoana ny fiancé amin'iny zany dia mody mitsingotsingana mitsingotsingana nambara tiana atao tsy tiana ohatra izy io tiana mofogasy dia j'aime pas les mofogasy nefa elle aime les mofogasy non
Orang sasanya coba dia mengahas, c'est mon baguette préférée, c'est mon petit déjeuner. Jangan dan mengahas ini pahala. Cara-cara bela cie, nudu coni de tena, saya nocu. Dilasa sair nam jadi kuplan, mama katanas. Saira. Ada orang pun sasen bangkan ram senwe, ram batiano. Nanti aku sesuatu menentukan apa? Ini pecizane beratiano. Di inom zera ton ram sesi mengakenas, menufsa pun menentukan ram jiki. Parang dia kamu gatu kau orang basah-basah kan? Abtam jovi dan abtam dofu. Anot simbol dengan mar. Di batinera. Vadno kilano na medre uluafa de tenene ang papantar ni mare ng lawi. Tayong Jesus ni no. Amen. Tayong tumpe no. Amen. Mahal gadong simulang pagkafan na defender ka Taylor, na defender ka Efatar, na defender ka Dimian, na iser at simulang mapantanteng awon mo na fantar mo niya. Aranting na maggrabe ni matit ka. Tiamanta tran fatica, tiamanta tran romsi, tiamanta tran madam, dilasa ni notes pantano. Tayo na deman tran ichikar. Amen. Dayang dua, melone fatesa ni Abraham. Melone fatesa ni Abraham, dinanga tran ni Lezares, na nangapano ko, si confidones, yung natkisan. Nangafata tran ni Lezares, rampa makabadwan, saka ko no. Dahasa bagalang vadi ang fukwafa. Jadi siapa tu? Famba ang fuk ni Israelian nos makabat. Dengan rarang Ahmed. Dan yang romzere panande lezario. Di fadela tam na beva na kretch na Rebecca. Dan gesto na petan bolong ni fazana kiza ino. Ano sa? Mamang terlusan fatswe tu denala ka fu. At sini pada red cieci na tarana ko buka biji kiraro ko mafampero. Cieno se misulma ola penga tini tarana ki oli fa parfenan jado de fampia na. Cieno wag mumba na misuuzu na misim betan randangan karatan na ngani sina tikilobon. Misa tujan zat matet ka intere ka ulangan visi na natina tukata. Sa timot kaso magkalazan liway ang na beba. Dimba tsara yan bang tanren tsaran bebavi aran tanren tsara pun lila. Tiro jab ditsef kam sara kamanda kasi lila sen beba. Nangamota lila deman tufuzi tsara prairera lila. Faman barak vadi saswadas. Kita mftonan ko na vela ni adama na derer ko ye babero ni zingina na tiguro. Kami yang wala mis, mantigur karana, mantigur sinua, mantigur betsrebaka, mantigur betsleu, mantigur betsmsar. Zimae mempres ke viav. Kara viav na orang se, avela na mandereki ande presan zalari we. Wala misi, le mantigur existe toujours. Tayo tumpanino. Amen. Tayo remantino. Amen. Denis kau na ba nagpafantar ko chika pa mila dan chika le fire ke biavin je beta benu la mga ban beba ar mo nga ngara nga zere beba bro ni sto no fana kamalin do sabe reu sa chimalin jan kung taniwan niya dam is na ita biav volua chisul na ita biav jan dito muntan ratsia dam di yuwa dam ay fana leng of tam tola iye bay na leng of tam tola ti is niya dam. Dere vona ira tan masui ci serin nan cium seria ravoita ni eva ci tin lamma avashin na no ci zanu pausis vona ita ni eva tolo ko ben tolo ci din fana kama le ci tin zanu usin tolo ko ben tolo na santa ci adama tsara zan eva ko tolo de ben tolo. Jadi farafana kamalin jan jod sima vitamin jaz. At sekali lana buku na bero sima vitamin jaz. Buku stipe fung de fa we ni. Di de we amu ka jaz.
Ny lehilahy na mahay vavabe mahay koragna io tsy vitany ohatra hoe voky agnatiny adiny roa fotsiny lehilahy dia efa mamamama tsy ny zariko eka voky loatra zazany tsisy olo tsy mareny fa le vavabe voka mavita mitsiky foana anatiny 9 mois. Amen. Mbola misy amin'ireo mbola mavita mahandro vary, mbola mikarakara ny ramosiny efa kibo amin'io fa misinasinaka fo. Misy izy nambafibikeko mbola agnadareo zalafa sy ny sisa sy ny sisa. Izy koa raha malemy tsy mavita raha karaha. Donc zany ny vehivavy tsy fanaka malemy e. Raha misy vehivavy akaikinao miarahaba anao raha taolana hoe neny izy fa iny tompony iny taolana rehetra rehetra. Tsy le taolana amin'le ny sasany tena mahazo taolana mihitsy no. Fa misy maka sensy hafa ndray le taolana fa ny tipitenena amin'le taolana zavatra mafy manana ny maizy azy, zavatra matanjaka ilaina. Amen. Tanao ny zaza rehefa marary an-trano raha mose matory fa madama tsy matory. Amen. Mikarakara an'igny eny atony. Jereko rehefa resaka hoe anao garde malade agny amin'ny hôpitaly, ny lehilahy tsy mba fahitanao firy any, vehivavy daholo ny any. Donc manana ny maizy azy ny vehivavy, rariny raha mba nasiana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy. Amen na? Masitsika bravo sorakoraka mafy amin'ny vehivavy rehetra, ho ena velona ny vehivavy rehetra amin'ny anarana Jesosy. Amen. Ta iny tompo ianao. Satria tsy mety fiainana tsisy viavy. Satsika namorony zany fa zanahary tsy tsara ho ny rairery milela. Amen. Amen. Ka Eleza moa rehefa ampiakatra ny Rebeka ho vadiny Isaka dia tsy maintsy namantatra tsara sady namontany hoe fa zanak'izy ianao. Alleluia. Maro amin'ny olona no mahalala ny critère mety aminazy. Ohatran'izao mbola samy jeune ny lehilahy sy ny vehivavy. Sasa ny lehilahy tiako izy zao somary un peu poilu quoi. Na zany tiana le lehilahy bebe volovolo hono. Re zany tiana. Ty zany efa fanana kakarana ohatr'izany. Ma zany le poilu ny critère mety aminazy fantany fa ny tenany tsy fantany. Misy koa lehilahy ohatran'izany. Na zany viavy tiako zany izy le somary boetabeta ka orona io le agnarany vaketo piboeta ohatry. Sambola ko karaha tiana. Tsy voatery le tianao tian'olo. Ay Jesosy daholo anie nareo. Amen. Hainy tsara ny critère mety aminazy nefa ny tegnany tsy fantany. Ay Jesosy ianao. Ny ankabeazana couple dia tsy dia mamantatra ny tegnany loatra. Ary zay le tsona hoe ignorance de soi. Ignorance de soi. Anao ve mba fantanao hoe viavy karakory ianao? Mba fantanao ve lehilahy karakory ianao? Mba hainao tsara ve izy ianao io? Fa ny ignorance de soi dia miteraka déception foana amin'ny fiainana. Raha fiara diesel ianao ka nasiana essence, za milaza aminao fa hitapy ny moteranao. Mila mba fantarinao zany, raha ohatra anao zany zao manotondra fiara, mila hainao hoe diesel moa fiara ty sa essence. Fa raha ozy ataovy eo foana mantsy ny pompiste, asivany rano ny farany eo. Ity izy raha tsy diesel dia mety rano. Nanita ton essence. Mila fantarinao ohatran'izay zany ianao. Mba jereo tsara hoe olona karakory ianao. Dia rehefa mba anambady ho an'ny tanora zay mbola tsy tafiditra, mba ataovy azy antoka fa kristianina ny vadinao. Amin'izao moa ka fa tsy dia misy idirana resaka fokotsony, fa mba ataovy azy antoka fa mpiara-mivavaka aminao, olona vonona hiara-noko aminao. Io raha vao samby isan'ny eglizy dia fa tsy mety. Tsy maintsy ho avy foana ny ady na tingana tsy tia. Ka raha vehivavy anankiray mba namontanianao fitiavana, na lehilahy anankiray nitory fitiavana aminao, zay aloha ny anontaniana anazy. Atsika ve manao vono hiara-dalana amin'ny fanompoanan'Andriamanitra. Azo atao foana ny revana ny mifankatia fa io lafiny ara-pinoana io miteraka olana io raha tsy voaregle hatrany ambony. Ka iny Jesosy anie ny mpanambady vao rehetra. Alleluia. Ka mialoha ny fanambadiana dia mila ataonao namana aloha izy.
ataovy namana maloha milohan'ny fanambadiana, ataovy camarade, ataovy meilleur ami. Azontsika be zany tsy fahotana zany raha misy viavy tianao ataonao camarade maloha. Atoloko anao le mpandeha, ia tovy camarade. De fantaro agnatin'ny camaraderina-reo igny inona ny zavatra tiany, inona ny zavatra halany. De eo koa anao mahita hoe iza moa ianao. De ndraiky antsika io olo farany zay mora tezitra fa tsy fantatsika. De efa manana olo tina anao zay vao mifanena tamin'ny raha fatezerany. De nanao ragaka karaha ve de natezitra ana. De mila fantarinao zany sao de vehivavy mora tezitra anao, de vehivavy mora makatrafo. Ay toko ianao. Amen. Melohan'ny fanambadiana io. De possible koa na agnaty fanambadiana ara mbola be ny zavatra tsy fantanao momba ny tegnanao, mbola maro be ny zavatra tsy fantanao momba ny ramoseinao. Zay mila ianarana daholo zany. Tain'i Jesosy any isika. Amen. Alleluia. Ataovy camarade izy, ataovy meilleur ami izy. Ilaigna zany mifankafantatra tsara melohan'ny fanambadiana. Izy io moa matetika zany be ny tanora ampianarana raha diso. De lasa mandray zavatra diso izy. Hoe raha vao mpifankatia ony tsy mahazo mifankarinirino ny abo mifankatia ony tsy mahazo miarakaraka mandehandeha mitsangatsangana. Akory moa zany ataonao nambady raha tsy fantanao. Ilaigna ihany anao mifanapantatra. Ia, azo atao ohatra miaraka mandeha ambanivolo. Mandeha le ambanivolo anao mbo ianaranao midroagna zay tanao ananjy. Fotoana mety mandeha any am'zareo, mandeha mamangy, raha hafa. Fanjaranareo fogna mifehy ny tegnanareo. Tsy zany anefa matetika ny zavatra ampianarana taloha fa tsy mahazo fampijery. Tadidiko nisy karaniandro taminay tsy nakakaran'izany. Satria moa nitenen'ny papany fogna izy an-tragno hoe raha vao mijery lehilahy de bevoka. Zany zany fampianarana hazo. Dia hazo ny raha amizay zay jiaby mpiara-mianatra tao. Satria nitomagny raha karakely fa bevoka hono izy. Kazakely izy amin'ny nanino anao? Je suis enceinte. Nanino anao? Bevoka zaho. Ha, nafana tamin'izany. Izôvy na bevoka anao. Tonga de tony. Iranona ozy na bevoka anao. Ary tsofoka bevoka zalahy ely io. Fa na bevoka anazy. Nataonao kory zany akoho le bevoka io. Ino hevitra anao? Zalahy za mbola tsy nananjany. Tsisy raha fantako amin'izay. De rehefa nahontanigna an'izay ke zany inona moa akory moa zany nataony na bevoka anao? Tsy zany fa tafijery ananjela be za. Zay zany le zavatra nitenen'ny papa sy mama avy an-tragno. Hoe ny zaza vehivavy tsy mahazo mijery lehilahy ela. Koa zany de bevoka. Nao ny zavatra ampianarina. Mba fidivy any raha ampianarinao zanakanao fa mahazo vila anao ay ny tompony ianao. Zay tamin'izany sekazony raha daholo tovolahy jiaby tampianarana teo. Indrindra filazanany tononony. Ka zany zavatra nampianarana anazy sy nitezagna anazy raha vao vehivavy mijery lehilahy elaela de bevoka ny anarany. Ay ny tompony ianao. Ataovy camarade. Ho an'le mpifankatia zany camarade maloha. Satria de vrais amis se marient vite. De vrais amis se marient vite. Afaka mifanambady malaky zany ny mpinamana, tena mpinamana. Fa raha tsy mifankafantatry nareo sarotra aminareo nandeha hifanambady. Igny natoroko hoe raha olona 1 taona no vadinao, ahoana ny fahatarana anazy dans 2 semaines. Zavatra tsy possible zany. De ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay ny olombelona de misy karazany anankiroa. Na vehivavy na lehilahy resako eto. Misy karazany anankiray olona extraverti. Io olona extraverti io reto matetika le manana le comment manana le karazana type sanguin colérique. Zany hoe tena manana izy zany endrika ivelany ena zany zavatra ivelany mameka anazy. Zay ny extraverti. Mila mahita pose, mila mahita forme, mila mahita bogosité, mila mahita belgosité. Misy olo ohatran'izany.
Karaha ianao mifanena amin'olona extraverti, efa zay zany ninazy aloha. Mila hitany aty ivelany ianao fa vehivavy mabamborandana, magnamboatra tarehy, miborosy nify, sy ny sisa sy ny sisa. Extraverti. Ity karazan'olona ty mora nerveux, ademo mora nerveux, masiaka. Ary izy zany tena hoe sarotiny amin'ny zavatra madinidinika. Ary matetika ny olona extraverti dia sarotiny be ohatra namba amina fahadiovantrano, ohatra amina fasika ny raha hoe tsy poniny. Mila misy fasika dia ataony bagage. Dia nabe ohatran'izany. Dia inona koa misy anankiray faharoa hoe introverti. Io zany resaka zavatra anaty any. Io tsy mivolagna io tsy aresanao resaka firy io na tezitra reny mbola moenao izy mitezitra zany malahelo fa niendrika ny tsy hitanao mihitsy karakory anaty eo ndraiky ny anazy. Introverti reny anarany. Ary matetika ny olona introverti dia sarokenatra, tsy dia mba tia misehoseho na tenenao hoe mampiatraha loha aketo comme ça satria agnaty ao renazy sarokenatra. Ireo le olona manana type sanguin mélancolique, ary matetika koa izy un peu flegmatique, ohatrany hoe malefadefaka tsy hainao zany fa ao anatiny ao misy zavatra miafina. Reo le mila resantsika androany. Ka matetika ny olona zay misy zavatra samy hafa no mifanambady. Istarao izy. Zay nge matetika mahatonga problème anaty tokantrano hoe olo roa samy hafa. Le anankiray ohatra hoe extraverti, fa ny anankiray introverti, andeha hitrotro ho lasa mpivady. Io tsy maintsy misy zavatra foa mifandona na hoe hifandomana. Fa mampitombo ndray nefa le izy satria lasa mianatra toetran'olo vaovao. Zay toetra tsy mety taminao, dia zavatra tsy nahazatra anao hatramin'izay, igny no hitanao mifandray petrapetra aminao isan'andro, igny no lasa baban'ny zanakanao, igny no lasa mamany zanakanao. Dia izany raha mahatonga an'ireny séparation agnelagnelany eo reny. Sasany rehefa vita mariage, sasany efa niteraka fa nisaraka satria tsy navita nandefitra i extraverti ary tonga dia tezitra i introverti. Dia lasa teraka ny atao hoe séparation. Dia mbo miresaka eny anao, manino mo randraka anao tsy mampifatsiao any zany, tsy misy anao zany. Mba miteny le madame, anao rahanao mba halamino ako, mandreko izy zany mbakilohan zany. Tony anazy anatiny any fa tsy ty ivelany. Izy zavatra zay mba mila mba fantany. Ka raha mba mitodika aminao tsika zao, izovy anao. Extraverti anao sa introverti. Isonareo ve tsara? Dia misy koa hitanareo na io resaka vie de couple io ara, misy karazana vehivavy, misy karazana lehilahy hafa raha ilainy fa tsy amin'ilay neritreretinao. Ny lehilahy moa matetika tonga dia avy hatrany dia izy. Misy vehivavy tsy ohatran'izany. Misy le koa vehivavy avy hatrany dia hainao mitory. Lehilahy nefa tsy zany. Dia mila fantarina ilay resako eto amin'ny voalohany, misy no vehivavy na lehilahy mba amintaniana, iny zany le raha mba tianao zay koa fomantiniky zay. Iaho izy le raiky fa izy koa zany tsy nina aminatokana gato atao mamboana. Nefa tsy zany aby le raha tiany. Azonareo? Dia problème maventibe izy ke zany. Satria menatra ny lehilahy mba hiteny amin'ny vadiny, menatra ny vehivavy mba hiteny amin'ny vadiny raha tiako anay raha karan'izao. Zany zavatra zany mila iala satria ny fanambadiana dia fiainana, ary fiainana mandrakizay aina no fetra fa tsy hoe dimy bolana efa bolana. Dia mba hitrerety zany anao hiaina amin'ny raha tsy tianao mandrakizay zany be difficile ihany. Hitantsika rehetra Andriamanitra. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ny extraverti zavatra hita amin'ireny karazan'olo ireny mora mitomany. Raha tsisy dika dia mirabaraba raha masoana.
Satria izy zany feno mihitsy ny ty ivelany ora mitomany amin'andry zany le tegna ranomaso io zany amin'andry no karazana expression ahafahany mamoaka hevitra ahafahany miexprimer zavatra dia amin'ny ranomaso ary ny tegna loza tia mifamaly tsy mahay mikorana moramora ny extraverti ohatra hoe mila famafa izy mba mirana anahy eto famafa io izy ny tiany izy ho regninao tiany izy ho regnin'olo ary tsy manondrany ko tsy mason'olo ajareo zay maha extra anaty ia io mety milamina ihany iranareo roa fao mandeha fa ataoko misy olo moa kely sany amantenanao e satria misy olo ny extraverti tsy manadaraka ohatry mason'olo tiany zany izy tonga dia mba hitahitan'olo izy ny chef na mba izy viavy ny seko na izy lalahy iny karaha tsy mivolagna mba izy nytiditidahiny maiagny dia mason'olo zany izy ny tiany anio zany mahatonga misy mpivady tsy mifamaly na tsy masony fianakaveny tsy miady mihitsy zareo raha tsisy vahiny ry extra regny tainy tompo anenao tainy jesosy anenao ny introverti ndraika tsy ahenonao resaky fa afenony ao anatinao na zavatra mampalahelo anazy afenony tainy tompo anao ny extraverti dia lazain'olona fa manao fitiavam-bazaha tany anareo moka fa fitiavam-bazaha satria regny tianamoroka mason'olo magerina dia kikerina kekomoritry vady mason'olo regny to dia bras dessous fo maheraka lana tsy mety amin'andro mihitsy raha tsy mitatanao eny an-dalana extra izy zay tonga dia ninazy zany oeraoera ny tena betsaka zafady ny fomba ilazako anazy mba azahoano anazy tsara tainy tompo atsika rehetrarehetra alleluia tsy hainanao resaky ny extraverti dia zay miray moka fa teo vazaha izy tsy hoe teo vazaha fa zay mihitsy izy agnatiny ao izy hoe mba mbola tsary tandafy possible na télé tsy anagnany fizy foana efa ohatrohatrany zay tainy jesosy atsika rehetrarehetra anisan'ny zavatra ilaina fantarina koa rehefa ny langage d'amour langage d'amour hoe inona ny zavatra mba préféren'le vehivavy na le lehilahy langage d'amour na antsona hoe fomba fanehombitiava fanehombitiava misy o karazan'olona ny zavatra tegna tiany dia ny mot douce izy le mba tambatambazy raha va miresaka aminazy ianao avec douceur zany ty fa misy olo tsy tia feo mafy tsy tia trerotero raha vo miteny mafy anao dia lazainy fa nitrero anazy satria efa zay mihitsy dia mba fantaro sao dia zany mivadinao misy ndray langage d'amour sasany izy c'est le toucher izy le mba kasikasi tiany zany izy safosafo tiany izy ohatra hoe atao bijou tiany izy sisisa zay sisy touchenao mihitsy zany izy zay ny tiany dia raha vo tsy fantanao azy raha hafa ndraiky amenao coup de tête ndraiky izy dia tsy zay nefa le tiany ohatra moa zany mba azahoany besiny maro an'le resaky ary misy zao ohatra hoe misy couple mifamitaka zany tsy mba hatorony le vehivavy an'le lehilahy mihitsy ny zavatra tia ary tsy mba hatorony le lehilahy an'le vehivavy na le vehivavy an'le lehilahy ny zavatra tia mifamitaka efa izy reny mba mamotany am'le mariramitsy ino zany raha mbola efa izy reny dia tsy mbola izy ia tena nisy karazana fanadiadina nataona manam-pahaizana dia tena nahitana mihitsy fa ny ankamarona couple na dia efa mantaomany maro ary ny fanambady fa mbola tsy mifankatia zany hoe adaptation no iainany fa tsy fitiavana adaptena fo anao ohatra hoe pièce tsy tokony atao aminanjy natao zay le hoe adaptation betsaka zany ny tokantrano miaina amin'ny adaptation
fa tsy tegna vrai amour, tsy tegna fitiavana le iainana koa. Ny antony dia tsotra, tsy sahy le vehivavy ilazany maro ary tsy sahy le lehilahy mba ilazany maro. Betabe ny revana ny olona anatina couple tsara mbola nahazo fafinaretana tamin'ny vatany, indrindra fa ny vehivavy ny victime amin'izany. Misy vehivavy efa niteraka maro fa tsara mba nahazo fafinaretana tamin'le lehilahy vatany. Ny antony tsy mifampafantatra zareo. Adokontsika reny ake korana. Amen. Zay le hoe langage d'amour. Satria misy couple zao hoe mifamitaka. Misy sabatra tsy tiany akory nefa lazainy fa tiany. Lasa ataony le anankiray foana izy satria heveriny fa tianao maro. Ianao ihany heveriny sorena ny farany. Fa iny Jesosy ianao zay mihaino anahy. Ka io vatantsika olombelona io ny manam-pahaizana dia ny zarana izy io anankiefatra. Anisan'izany ny vatana, ny saina na hoe aina, ao andray ny fanahy, ara-panahy hoe spirituel, ary ny fiarahamonina. Fiainan'olo araiky zany misy an'io zavatra efatra reo. Misy zany karazan'olo io corps io tena miinteresse anazy. Mety vehivavy izy fa izy tiany vatana lehilahy, bokobokona ony, tiany zany ony lehilahy mahayaya ony, matsikitsikila zany, tsy haiko manao akory. Tiany zany ony le mba ohatrohatran'izay, izy zany maheno anazy vatana. Ohatran'izay zany ny olombelona rehetrarehetra. Misy olombelona vatana, ara-batana no interesse anazy. Misy ndraiky karazana olombelona ara-panahy be. Dia misy ndraiky karazana olombelona ara-tsaina ny tegna m'interesse anazy, olona intelligent zany. Tiany na vao olona manana intelligence dia ça m'intéresse beaucoup. Io tsy tia lala vatana. Io tsy tia lala hoe spirituel anao sa ino, fa anao intelligent no ilaina, anao intelligente no ilaina. Maheno ana tsara antsika jiaby. Mitandrinesa tsara anao mba tsy mandrainao ty. Fa ilainao ty resaka ty. Betabe zany karazan'olo ohatran'izany. Misy ny vatana ny m'interesse anazy, misy ny sasany le ara-panahy, ny anativaka anazy igny izy spirituel be. Misy ndray ny sasany ny sainy na hoe ny ainy, intelligence, agny no mahafinaritra anazy. Ary misy ndray ny sasany resaka fiarahamonina. Fiarahamonina, reny ny tegna m'interesse anazy. Mazavaiko anao moa le izy aveo. Misy karazana vehivavy na lehilahy vatana ho any no ilainy, corps. Reny le antsoiny manam-pahaizana hoe saphiophilie. Zany ny agnarany, saphiophilie. Inona hoe le hoe saphiophilie? Le hoe saphio, intelligence, phile, amour. Raha taminy le hoe les amoureux de l'intelligence. Misy karazan'olo ohatran'izany. Igny zany le any am'le hoe âme, le any am'le aina. Le olo zany tonga dia hoe intelligence mihitsy ny tegna maharabe anazy. Natiavako amin'ny madamako iny intelligent iny. Natiavako ny ramoseko iny intelligent. Fa misy ny sasany vatany corps. Ny olona ara-batana m'interesse anazy indrindra dia ny resaka sexe. Ny olona ara-batana. Misy vehivavy ara-batana, misy lehilahy ara-batana. Tegna mba malaza anazy fa tsy direntsika lalina satria misy zaza madinika teto. Satria misy karazana koro moins de 18 ans. Fa ezahantsika atao araka ny tokony ho izy le izy. Misy karazana zavatra salan'izay, vatana. Dia le âme ndray na le hoe aina dia le hoe io zany le hoe saphiophilie. Zay le olona ara-tsaina be. Misy vehivavy saphiophilie, ary misy lehilahy saphiophilie. Misy zany ny olona any amin'ny resaka intelligence no tena misarika anazy. Dia dikany hoe saphio zany hoe intelligence, dia hoe phile, amour. Ka misy karazana tegna tia olona mahira-tsaina. Zay foana ny anazy. Tsy raha iny ianao na olona beza fa anao rehefa mahira-tsaina dia mety aminazy. Dia zay zany mba fantaro sao dia anao le lehilahy ara-batana be na anao le vehivavy ara-batana be. Dia ndana mba fantaro ny olona miaraka aminao na ny couple anao sao dia olona ara-batana be.
sisy fa misy ray ty karazana anankiray ty hoe safiofile. Ny safiofile dia resaka intelligence no mamaiky anazy hoe viavy mahay raha, viavy mikarokaroka, viavy ohatran'izao. Raha vao tsy mifangafantatra nareo dia hiady fo. Satria izy mety zavatra hafa ny ilainy, zavatra hafa ny ataonao ny rano. Zavatra hafa ny tadiaviny, zavatra hafa ny entinao avy any. Misy olo tsy mitovy. Dia anao mifangafantatra hoe matoy izy dia mandeha an'izany zao ny zavatra tadiaviny. Matoy izy miresaka an'izany zao dia milamina ny afarany. Fa tsy mampilamina an'io dia tsy fankafantana. Ai Jesosy anianao zay miaino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Misy ray olona ara-panahy be ndraiky ny tegna tiany, olo miteny tsy fankitiany. Mareny mahina le olona miparle en langue. Vehivavy tia mifady anina, vehivavy tia mandeha tendrombohitry tiany. Anana lehilahy mivavaka sy tegna tiana. Lehilahy mivavaka ny tiany. Spirituel be ndraiky koa zany izy. Misy ohatran'izay zany izy io. Misy ara-panahy be. Io dia tegna hoe tsy ahitanao blague zany fa na izy mamaky baiboly, na izy mandogalatra ny vava, na izy reny zany misy karazan'olona tiany reny. Ary ilaina fantarina nefa zany rehetrarehetra zany. Dia ny sasany fanomezam-pahasoavana hoe magnasitrana marary, mandroaka démonia, sisy reny tegna tiany reny. Tsy forme zany no ilaina, tsy bogosité, tsy belgosité, fa spirituel. Misy olona efa zany mihitsy olona spirituel. Ary ny olona spirituel raha vao tsy mifanena amin'ny Jesosy dia tafiditra lalana antsoina hoe spiritisme. Lasa tafiditra ny amin'ny yoga, lasa magnano an'ireny cartomancienne reny, lasa magnano an'ireny resaka voyage astral reny, satria resaka spirituel no miinteresse anazy. Dia raha vao tsy fantanao tsara zany ny momba anao sy momba ny olona miaraka aminao dia mety ho dévier lalana anareo. Zany no ampianarana an'izy ianao androany. Amen. Andray ny karazan'olona ny fiarahamonina reto ny antsoina hoe socialiste. Fiarahamonina misy nefa karazana vehivavy tia miteza biby andrama. Feno biby, misy saka zareo, misy dia eo miaraka eo. Misy lehilahy ohatrany zany tia biby, tiany zany le misy fiarahamonina marobe eo. Misy lambo zany izy lokolika, misy gisy, misy kiva. Raha ty tsy any Afrika vondrefy misy lion koa tandranodareko koa. Ohatran'izay. Misy zany ohatran'izany izy tia resaka fianakaviana, ohatra misy fivoriam-pianakaviana dia izy ny lasany, misy maty dia izy ny tonga aloha any, misy an'izao dia izy eny olona iny zany revana dia c'est madame socialiste. Misy socialiste, resaka social no tegna mibamperana ao amin'ny fiainana. Tegna zavatra misy zavatra resako anao io tsara ho fantatra daholo zany. Ny sasany tsy mifankalala dia lasa manao zavatra tsy tia ny sasany. Ary ny olo ny fiarahamonina dia tia fianakaviana. Zany anie mahatonga andreny tanao ohatra hoe zay toerana misy anazy dia feno ava, misy avana be dabe mipetraka aminazy, zanaky taotao, zanaky tantimo, zanaky iza, faty-janonama fanangengendry be. Eo miara-petraka efa izy da mila fanangengendry be ko iny. Endry be nay zay da tia olo zay. Da alay mipetraka aminazy aby n'olo aby io. Socialiste izy. Dia ianao zany amin'iny to dia mijuge fotsiny anareo me zao e. Non, izy efa zany mihitsy. Dia anjaranao zany mianao ny fanambadianana mamantatra an'izany. Sinao hiady. Anao moa ka riavanao foka raha fantanao. Anao moa ka zanao foka satria anao ty socialiste. Dia tsy tafiditra anatin'le région. Fa raha socialiste anao riavanao mbo tianao koa. Dia misy karazan'olo tia manolotsolotra, mamiara olo. Tena hoe avy anaty fony mihitsy zany le manampy olona, manampy fianakaviana, manampy arabelona, resaka social. Misy zany vehivavy ny fiarahamonina, lehilahy ny fiarahamonina. Ka mahafantarina vadinao
Fantaro ny olona miara-dalana aminao, fantaranao amin'ny didinanao, aiza ho aiza amin'ireo izy, extraverti sa introverti. Resantsika teo, sa fiofily sa inona koa ilay anankiray teo, sa resaka vatana, sa izy resaka sosialy ny tegna mety amina. Ro kipitsopitso ohatran'ny hoe tsisy dikany fa mitana toerana betsaka ao anatina vie de couple. Io hita hatramin'izy amin'ny fahakelinao efa hitanao an'io ho an'izay mananjanaka, jerevo sady ny zanakao, zao raha ohatry ny ahoana izy dia atoroy anazy ny lalana tokony hombana. Amen. Mila jerevanao isanandro ny fivoaran'ny couple anao. Satria io possible mivoatra. Ianao tamin'ny voalohany mety corps, fa ny mivoatra ianao lasa safiofily. Lasa resaka intelligence be ndraiky no mibanitany satria mety zay le ramosenao, mety zay le madamanao. Ny mivoatra dia isanandro anao mijery foana. Satria possible izy tany amin'ny voalohany resaka corps no intéressé anazy. Fa noho ny fiarahany taminao dia ny mivoatra izy dia tiavo izy en tant que safiofily. Tiavo izy en tant que socialiste. Amen. Tiavo izy en tant que spirituel. Anao zany mila mahay miditra anatin'le réseau satria efa io ao izy ka. Tainy Jesosy antsika jiaby. Dia mila mahay mijery zany rehefa hitanao fa le vadinao, ramosenao, madamanao, corps m'intéressé anazy, ataovy zay zahoana le corps. Intelligence no m'intéressé anazy, ndaninao miezaka mba micultive ny tegnanao, mikaroka ahoana ny atoavako amin'io étape misy anazy io mba ho même ligne anareo. Fa tsy hoe izy ambony be resaka intelligence anao ambany, tsy mety zany, ianara. Amen. Amen. Tainy Jesosy ianao, jerevo isanao. Raha tsy araka anao io évolution io dia mitovy amin'olona ny saraka anareo. Antsoina amin'ny teny français hoe divorcer sans divorce. Jereo mitrano ao foana fa misy zavatra ngeda be fa tsy amin'ny place mitsony. Lasa divorcer sans divorce. Possible mety tsy miray ara-nofo, possible mety tsisy resaka intelligence tsony, mety tsisy resaka spirituel tsony, mety tsy mahazo didirina fianakaviana mihitsy an-trano, tsy mety aminazy zay satria tsy fantany fa iviavina lainy io ilehilahy lasa vadiny io socialiste. Tsy fantany fa ivehivavy miaraka aminazy io ilehilahy miaraka aminazy io corps no tena m'intéressé anazy. Fa raha hainao miditra anatin'izany dia ilamina anareo. Tainy tompony ianao ary mibavaka mba ilamina ny ankamaroan'ny tokantrano. Halleluja. Raha tsy raha rahinao io dia mitovy amin'olona divorcé sans divorce. Volany ramoseny tsy hitatsony, inona ny kambanana? Chambre sisa ny kambanana. Tsy famotanitany tsony andeha ho aiza sakafo sisa ny tambarana. Miaraka magnatitra zaza fampilongolongo eraky tanana. Miaraka mandoa école-zaza fa tsisy misy zavatra efa tsy partage tsony. Beta be ny tokantranon'olo miaigna hatramin'ny resana amin'izany. Ka raha anao mba nahazo lesona androany, mila miova ary mila mandray décision ianao hanatsara ny vie de couple anao. Alléluia. Amen. Amen. Possible tany am-boalohany izy lina tamin'ny resaka sexe. Fa taty afara izy lasa tia mamaky boky, lasa tia vavaka, lasa spirituel ndraiky zany izy. Dia mila hainao magnaraka anazy anatin'izy le spirituel. Mila hainao mitia anazy en tant que spirituel izy. Io ane tsy voatery adigno le corps fa izy ne mivoatra ny anarany ianao. Mety tsy namiagnanao koa izy fa niforonao azy tagnatiny tao. Efa nanoko an'Andriamanitra dia lasa spirituel be. Amen. Mila arahanao zay évolution zay. Arahany rythme. Misy anefa riavana ny évolution positif ary misy ny évolution négatif. Positif izy raha mandeha magnatona ny resaka spirituel. Azonao? Fa négatif izy raha ohatra ka spirituel be lasa ny amin'ny corps ndraiky. Azonao? Misy olo ohatran'izany vao nifankahita tamin'ny voalohany spirituel be le ramosey, spirituel be le madama. Fa taty afara mety misy an'le évolution négatif dia lasa tany amina corps ndraiky ny nanaiky anazy. Dia ireo mila jerevanao daholo
ohatrany ahoana ny évolution ny couple-nao, ohatrany ahoana ny évolution na renitranao, sao de misy évolution négatif au lieu de évolution positif. Mila hainao manao correction amreo ampitiavana. Problematsika moa tsy mahay manao correction ampitiavana, fa atsika micorrige olona dia amin'ny fahatezera, micorrige olona atsika mivavabe, micorrige olona atsika mandratra olona, tsy mamova olona tokony zany vao may manimba fiainana. Tagny toko atsika jiaby. Ary maro ny mpivady tsy mahay mifampiresaka. Ohatra hoe misy zavatra mba hifampiresaka tsy maintsy fandramatra niany. Dany manao dia mantomantony ndraiky dia mifangatongantona eleke nanakory milamina eleke dia raikitra koa dadadadada tsy mahay mifampiresaka. Satria tsy mahazaka débat, tsy mahazaka vérité, tsy mahazaka réalité. Be da be ny olona ohatran'izany, gaigany mba tsy hainao zany. Raha positif zany ny évolution dia mahafinaritra, fa ny négatif tena mandrisy fanatena. Misy tena manam-pahaizana zay moa milaza ny azy hoe la connaissance de l'autre et soi-même, la connaissance de l'autre et soi-même peut devenir vivre en harmonie. Raha fantanao ny mombanao sy ny momba ny namanao dia ilamina ny fiarahamonina misy anana, satria mifankafantatra. Karaha ataonao mitaiza io rehefa mitomany ny zanakanao milera karan'izao dia fantanao tihinana izy. Azonareo? Be da be ny vehivavy mitaiza maharaka tsara zany, fa ny vehivavy manambady tsy tia lala vadiny, dia lasa miaigna anaty problème izy. Ny zanakanao raha vao mitomany hery roa ambin'ny folo dia zany mila soloana kosiny zaza, fa hainao daholo tenena farilaky izy, teo zao izy, fa magnino izy igny amin'ny vady tsy atao. Satria misy lehilahy mimontromontro mila nitsiniky izy, misy koa vehivavy maneo endrika hafahafa anatatiana. Dia anjaranao zany mamantatra zay. Raha mbola tsy fantatra zany zany dia raikitra fono tsy mampivolana roa herinandro eo, tsy moramora izy. Misaorany tompo anao ny amin'ity koro androany ity fa zany mino fa misy zavatra marobe ho sitrana. Gana fantara. Dia raha fantatra le izy tsy fisarahana fa anao mila miondrika misadapta miaraka aminazy. Vadinao nge io ohatra ka vady le izy, asa manengetretra sara akeky atao kaizy zaza re, fa mila misadapta agnatin'igny akoano. Tainy Jesosy ianao tain'Andriamanitra ianao Alleluia. Ny fanambadiana nefa raha afaka mamoaka ny qualiténao, akao ny qualité mivoaka atao fanambadiana. Ary ny tegna vady dia manampy anao sy mampianatra anao amoaka ny tsara indrindra manatinao. Zay ny tegna vady, fa tsy manabadibady leky niady nambadiny ty moramoko kale tsy mahagaga tonga dia atao korangeny raha ty le hoe asakasaka ny antsiniky na nambady antsiniky atao oabolana saovaky le oabolana hoe na nambady be tsy leo zany, saovaky le oabolana hoe na nambady be tsy nisaraka hoe, saovaky le oabolana na nambady anteno atao oabolana. Anao mino tena nambady anteno moromora aty afara amin'io oabolana. Satria zay le problème be da be manambady koro fa tsy tia mandry le kipitsopitsony. Na resinao lahatra mba manambady ana olo mitovy karazana nareo rasiste nareo ivolona vabe re dia avelako am'izao fotsiny. Raha nanitsy raha madana atao, raha nanitsy raha madana atao, regny ny mety resiny sasany. Izy ko dia tsy tia mandana tsony izy hoe ity olona ty nge ka safiofile, tsy tia mandana tsony izy hoe ty olona ty nge extravertire, ty olona ty nge ka zao reo mila jereva fa tsisy mahita anao dia magneko aleky molotra be na inino reny
Ivatan foana fa nampagniky moloky. Fa fantaro aloha. Raha anao zany mba nahazo an'ity lesona androany ity, tsy tokony olona mijabajabaka atsiny. Ary tokony mba hainao am'izay corriger hoe raha miseko ty zany na madama ty zany olo karahan'izao izy ty. Dia ndana am'izay manery tena magnaraka le rythme. Fa ho hitanao fa na izy raha mitany hoe izovo nampianatranao takany izovo. Ya, dia hiteny izy hoe nahazo lesona vitezana. Ary teny hoe io ane raha mba mitadiaviko taminao hatramin'izay am'izay. Fa ny mpivady matetika au contraire mifaninana. Faninana, samy miseho milay daholo. Samy miseho mafy, zany e miasa. Zany e matady vola. Zany e nizigenao impito fa mbaly fa manika. Zany e karazany. Zany e para manahirana koa. Azana oleh mba hifanety tena mba hifanety. Ary indrindra raha ohatra hoe misy araiky tsy miasa. Ino atao sujet koa izy tsy miasa. Anao lefa tsy niasanao zay, nesahirana atsika. Vao marahiry, anao nena tsy niasanao ny problème atsika hoe. Ino nampatsy izy tsy miasa, izy tsy miasa. Ahoana no nampivoatra anazy, anao vadiny miara mipetraka anazy tokony nanome courage anazy, milaza ndraiky izy tsy miasa. Tsisy raha ihany manambady somera, ivadiny mety io. Mivavaka hono izy midalo, mivavaka. Fadetena fahalalam-pomba faratany satria spirituel dia tsetsy raha nany mba somera fa isako anao ndraiky na tsy miasa izy mba niteraka mody mba dokafana keny efa agnaty tarifona ko masiso be. Ene mba io mba io dia efa befaranao io. Dai l'Andremantra dei noi. Jesus è no. Dai Jesus usa noi. Amen. Ka azam kit ke qualité fa défaut non dana uvan. No. Azam kit ke qualité na ulna. Raitanole bevava qualité corps, qualité extraverti, qualité tsy apinadolo izy tany setsika teo tsy regny kity fa défaut ndana ezana fafana amina gomme. Ny fomba mafana anazy amina gomme tsy fifamalina, tsy ady fa fanetretena. Awa maheno tsara antsika jiaby fanetretena. Tsy mora rehefa zany manetitena zany. Ary zany mahatonga kristiana maro misofra anaty tokantrano satria tsy vorona netitena izy. Tsy vorona andefitra izy. Akao nefa ny tena baziny koa fandeferana. Na vadina mahantra, na vadina milliardaire, na vadina antonotongony, fandeferana na olona. Raha vao tsy mahavita mandefitra dia misaraka izy. Eran'izay. Donc zany ianao, zay ny nahatonga an'io fitiavana io nomen'Andriamanitra définition mihitsy rehetra hoe tia dia mandefitra amin'ny zavatra rehetra. Mandefitra amin'ny zavatra rehetra. Natratra ny senge pasteur ia. Mandefitra ka mbola tidoko akika. Koa ty saraka izy mandefitra. Saraka. Ny sasany zany vao une fois hitanao erreur ny baby dia atao dalala nagnadara izy eo bibiriky. Nanajan tonga menolak kamar nangadan lagi birino ay. Sebulan itu ni birino ke birino. Mensasen mo la zen fa ninte nangadar nyen no. Vadne ke to ninte. Tayo Jesus sino tayo nareman sino. Si competition fa nabati na pa equipa reg na rin. Forme equipa. Ano sa rete pangan gol ni. Ni avançant para mampidsa gol ni. Fan gol lang sa bikibiki. Sisi dinang gol lang nila iye. Pamay equipa nzareo. Imeran fan. Fabeda-beda nila ako sa isi mampidsa gol na. Di nire-re. Sangin mamil na nawe. Sangin mampidbula pe. Si tuwetsen ul na panambad sana. Ramula zante tsena tukod sila nabadin.
Menjadi bukan musrik bulan. Ya, mereka pun ini anak sekarang kecil dari kita. Harana ni jangan tena fana batin, ni jangan tena ekipa noje. In tuetseno de tuetsena ekip. Amen. Ci competition. Antu ne tana asa. Meramias. Travail d'équipe. Antu ne tana ulla mi fampiar, tu kun fampiar na reru. Fampiar. Mi fanam. Mi fangati lan. Amen. 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 Mi fanam batin ne gura banga de tuera bicara. Zan tukunuis. Tuera bicara. Setiap usul Bible mirabu-rabu yang pada malam no amnyam reta. Aku namun mirabu-rabu no racun cakap. Rabu cakap no lu etap mar-mar tang sekrem cakap jeno. Manukai lam nam jeno nam tu cakap. Haleluya. Tuh feel dana yang ada kemana mana. Tuh nulis sama positif. Baca apa no refana nampak. Dia cuma nampak dia no. Itu bagi serat aja. Mar ne faria bangan tuga tram fenoat setse mi tatia de fone no toni na tuga tram mi chere agent de fone madam agent de fone ramsi mi sreya sasa tenawe mi creza ta ya divo na fone toni razon manena na mangana creze envian pirate whatsapp badi mi tengan na mo se ekro Essa menina não usa a característica dessa roupa. Então, vai de novo de uma vez ao WhatsApp, eles mandam a aplicação, dizem mensagem, tomam vai de tomam mais. Logo, rasanya vai de lista não é biju, vamos buku juga tu logo. Itu dia tu fazendo produção, maninho. Tapi Jesus ini no. Amen. Ini que nós outros devemos inspirativo e jiwa. Nasaran na papaku sa tayo ito po rin si Karito-Rito. Amen. Pwede pizzahan. Nisi tadi nistona amara kan sikani mesaj ni famputo na dito kuwadre to bayan ni tele ramshewe dotsika amangin mama jadi sili mor sa bentrang dotsika de mangin mama kufnarina ning madam nal ka bola chips di Merus Real ton dengan pocket 75,000 Pero pagandesa ro ni vobentrang na vindom senta niya palala hintin tawai sa chiki hanggang chika ta mangin mama no ande mangin mama no chiki mama no dos ga mama ko kai sa ni tini tini ni para mama ndam se susan tezi Haus pa ano chiki vero mo mama ko sa le bagino ano sa kumtingan na ako pero man to na bola bebe how is man ba may anan susan tezi no dan itu sih kecil Tuhan Rabonin nanti amali Reva nur bentuk Egere bansani sikat sih Tayong Jesus enoa Tayong tubo enoa Tayong Jesus enoa Tayong madami manino enoa sinasabi enoa John Chang boleh disuka. Kami stone tena mandate kami sina tem zabat tsarabis. Yarang zabat jangat fana bagi. Nisab nara ba mamilael fantarum tena no refana bat. Refana tena tuka jang isikan mor sampai senga ko antika. Faci zau menai menau mama zat mama yarang mama cika. Papa cika. Dimba equilibrengan zabat tau. Faci mangan karenti madamati refana reni mama no dan mangan mama event mama ramusi. Dan aton racistis dikan tangan poket santo. Na vil ramusi tam kam zelala
dia kami mama ni jadi no zero balik to kata yufikia banteng ayo anteng yang guru museum matiti andre man tani tani nawan minjo pa nazulis ni nawan tuan wela velo ng diva malagasrit wela velo ng diva funziona wela velo ng sikadjab itsakan sika am jokto na liben ruanzo di pando ivava kamanuga na we tumpo mshoto we fenomeno lesu maza mshoto we manuga ruan fanta kom jewe yiza za fanta kom jewe manuga ruan e veva mayenza amen na veva mayer fen fayin re na we tenen na misyo habe ke no ano we veva mayer we amen ano ba ya ivava sika mshoto tumpo ne mtifto na ruan tiza na baba mshoto ne mfumba na wana mshoto ne mfalala mshoto ne mfantina mshoto ne mrevelasyon jenmeno ni veva velasyon na ruan mshoto kum mshoto na isaile la kura ni ane na isolation mshoto da damana makalaza